Alaka misy faefatra amby folo ny volana May taona 2024 amtsikitsikina tanteraka to place Bokovavy no hitsidiako indray ny tokantranonareo ao anatin'ny vaovao-tsary ny televiziona malagasy amin'ity takariva ity anasako antsika mpanajana ihany koa anaraka sy hanjo izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra mialohan'ny dirantsika amin'ny antsipirian'ny vaovao dia misy hatrany ireo lohateny vaovao no maniny ny mpanao gazety ny televiziona malagasy andeha hoarantsika avy hatrany. Nareo ny favonoana anoana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny dingana amin'ny fanavaozana sy fidirana amin'ny Repoblika Fahadimy ireo firenena Afrikanina. Feno hipoka ary nanana fandaharam-potoana niavaka ny fiangonana kristianina rehetra tamin'ity andro fahatsiarovana ny nekarin'ny kristiana an-danitra ity. Ny saraka tsy nisy raorao ny filohan'ny Etazonia sy Chine taorian'ny fionana teo morotonta nandiniana ny momba ny Taiwan sy fifanarahana ara-baritra ary ny intelligence artificielle. Eny ary alohan'ny dirantsika ihany koa anatin'ny tena antsipirian'ny vaovao dia efa fantatsika fa andro fahatsiarovana ny ekaran'i Jesosy Kristy any an-danitra ny andro androany hoarantsika eo izay vaovao izay rehefa avy eo fa ny fiarahamiasan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany sady ako ny dia ny filohan'ny mpanavaozana tany ivelany no isantarantsika n'izany vaovao-tsary izany firenena afrikanina maro no fantatra fa maneho ny fahavononana iara-dia Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fandarana asa ho an'ny fanavaozana ny Repoblika anisan'izany ny Repoblika ny Congo izay efa nandalo sedra mitovy amin'ny Madagasikara ka efa nahavany olana ara-piarahamonina sy ara-politika vokatry ny fikaonandoha ny itondrana fanavaozana ny androm-panjakana tany an-toerana manohana ny Madagasikara mazava ho azy Congo amin'ny lafiny rehetra atongavana amin'izay Repoblika Fahadimy izay. Babi Stéphane sy membre Vavison izay any an-toerana no mandefa ny vaovao. Firenena afrikanina maro no eo an-damosiny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fandaranasa ho an'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara na ireo firenena efa nifandray akaiky tamin'ny Madagasikara hatramin'izay na ireo vao mampitovy fomba fijery ao anatin'ny fivoizana ny fiarahamiasan'ny samy afrikanina na panafrikanisme, Afrika Atsimo, Guinée Équatoriale, Kenya, Repoblikan'i Congo ary ireo firenena afrikanina hafa izay naneho fahavonona ny hanoana ny fanavaozana samy hanoana ny Madagasikara amin'ny dingana rehetra. Karazany manao lobbying tsika aloha izay ny zavatra voalohany dia efa zava-dehibe ny fanatrehana tany Kenya tao anatin'ny Africa Forward fa tsara ihany koa manao mitety ny filoha afrikanina ohatran'izao mba azahoantsika mialatsiny amin'ny teny frantsay soutien fanohanana amin'io processus de refondation izay ataontsika io. Rehefa mahazo fanohanana avy amin'ireo namantsika afrikanina ny Madagasikara dia mandeha io ary tsy ela antsika dia makany amin'ny fifidianana. Samy resy lahatra amin'ny vina iraisana hanandratana ny Afrika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikael sy ny filoha Denis Sassou Nguesso ary ireo mpitondra fanjakana afrikanina hafa efa nifandray tamin'izy ireo. Ny fampiroboroboana ny toe-karena, ny varotra iraisam-pirenena, ny politika ara-bola ary indrindra ny diplomasia manoloana ny toe-draharaha maneran-tany. Que les États africains doivent s'unir pour penser à l'avenir face au monde que vous voyez qui est en ébullition. Et il est hors de question que l'Afrique, à cause de ces matières premières, vive une nouvelle recolonisation. Et nous ne pouvons gagner que si nous sommes unis et en paix. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons nous retrouver, le Congo et Madagascar, pour la construction de l'Afrique. Hamafisina ny fiaramiasa hatramin'izay amin'ireo mpamatsy vola mahazatra sy ireo firenendehibe ary mbola hivelatra trany amin'ireo mpiara-monantoka vaovao hikatsahana izay tombotsoa ho an'ny Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikael. Fa nitoy tamin'ny fitsidiana toerana fambolena sy fiompiana maromaro ny dian'ny filohan'ny fanavaozana tao Ngolo Doa Oyo
isan'izany ny toerana fiompiana trondro antsoina hoe ngolo douya lebain izay ahitana dobo maromaro sy zaridaina anaty trano lehibe izy io, nambolena ireo legioma sy voankazo fahita eny an-tsena ilainy vahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Naoriny filoha Congo ile izy io, Denis Sassou Nguesso, efa tany amin'ny 20 taona lasa tany. Ankoatr'izay dia nijery vala fiompiana omby ihany koa ny filohan'ny fanavaozana mivady tamin'izao diany tao Congo izao. Ity vala ity dia toerana midadasika ao Oyo, ahitana omby mahery ny 2 leo eo raha omby 100 teo eo no nafarana tany amin'ny firenena hafa tao anatin'ny 15 taona lasa tanjona. Tao anatin'izao fitsidiana izao moa ny fizarana traikefa eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana mampiseho fa azo atao tsara ny mampiatra izany any amin'ny toerana hafa mitovy raha teo ny toetany sy toetrandro eo amin'ny firenena rotonta ka afaka ny fampizara malalaka ny rotonta. Mire mbola horantsika ny fampitinana hoentin'ny Baby Stéphane. Manana toetany sy toetrandro ary arena voajanahary mitovitovy a Madagasikara ny Repoblika ny Congo, afaka mifampizara fahaiza-manao ampiroboroboana ireo sehatra fototra toy ny fambolena, ny jono ary ny fiompiana. Vonina ny zara ny fahaiza-manaony amin'ireo sehatra ireo amin'ny Madagasikara ny fitondram-panjakana Congolais. Nitarika ny fitsidiana ny dobo fiompiana trondro fitaratra tao amin'ny vala fiompiana Ngolo Douya ny filoha Sassou Nguesso. Taorin'izay dia nijery ny fiompiana karazan'omby tao amin'ny ranch Aokila, karazan'omby vavety avy any Brésil, mahazaka tsara ny toetany sy ny toetrandro aty Oyo. Zay moa zany anisan'ny nitsidiana an'izao zavatra zao satria ny an'zareo zao taloha lazaina fa tsy velona eto Congo raha ny toetrandro ny omby. Dia zao izy ao anatin'ny 12 taona izy nahazo vokatra be ohatran'izao. Arivony nafarany avy any Brésil dia 2 alina izy amin'izao fotoana zao. Zay inona moa zany mba ahafahany maneho fa tsy zay manam-pahaizana avy any ivelany no marina ho an'ny firenetsika fa itsika no mahita ny zavatra ataontsika amin'ny firenetsika. Raha tsy diso manana centre koa zareo ranch fitaizana autruche zay ny akamaroany io dia alaina avy any amin'ny toeran-kafa daholo dia velominy eto mandeha nefa le izy. Ampivelarana ny rojin'ny sanda amin'ny fiompiana omby na chaîne de valeur dia eto an-toerana ihany no misy ny usine manodina ny ronono ho vokatra samihafa toy ny ronono mandry sy fromage. Tao anatin'ny fandaharam-potoana ny filohan'ny fanavaozana mivady mandritra izao fitsidiana ofisialy eto Congo izao ihany koa ny fitsidiana ny musée maneho ireo kolotsaina mampiavaka ireo foko sy ny zavakanto nentim-paharazana Congolais. Raha izay sehatra ny fiompiana izay no resahana any Congo dia tsara rafitra ary manana paikady matipaika izy ireo amin'ny fampandrosoana sy famelabelarana an'izay sehatra ny fiompiana izay fa taorian'ny tany Congo kosa dia ny tododo avy hatrany aty an-tanindrazana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Andrenirina Michael Mivady tamin'ny efatrora tolakandro izy ireo no tonga teny amin'ny sainam-piaramanidina Ivato nitsenazy ireo teo ampatongavana ireo mpanolotsaina avy ny fanavaozana teo ihany koa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta. Nisy ny tatra nataony ny filota amin'izy ireo mikasika ny fandraisana anjara tamin'ny fionana tampony Africa Forward sy ny fanasany ny filoha Congolais hitantaratra nandritra ny fionana tamin'ireo filoham-pirenena maro eto Afrika hoy ny filoha fa manoana tanteraka an'ireo dingana ho an'ny fanavaozana tanterahana eto Madagasikara amin'izao fotoana ireo firenena afrikanina. Izay no anakatonantsika aloha ny akony dia ny filohan'ny fanavaozana tany amin'ny firenena afrikanina. Manomboka eto kosa isika dia hiditra vaovao hafa nomboantsika izany dia ny ascension araky ny empafantatsika dia amin'ny fahatsiarovana ny andro ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra 70 andro taorian'ny pasika nankalaza izany ascension izany tokoa na ny fahatsiarovana ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izay ny fiangonana kristianina rehetra io androany io ny
mitety fiangonana ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ho an'ny fiangonana katolika dia tsy nyrehetra intsony ny jiron'ny paka marika fa ao amin'ny voninahiny i Jesoa. Nomena tsodrano manokana ihany koa ny fianakaviana izay tonga nanatrika ny fankalazana ny Eucharistie androany, fotoana nanomezan'ny fiangonana ny sakramenta ihany koa ny Ascension. Norso Randemanana, Feno Randemanala. Dia avy eo izy niakatra any amin'ray. Niakatra any amin'ray izy tsy hoe nantao tsy hoe tamponivotsika ntsony fa sady nitaterahany hoe io ndro eo aminareo mandra-pahatapitra ny faran'izao tontolo izao ny sady ihany koa lasa niakatra namono varavarany lanitra amondianatsika efa santatra izy mamono varavarana. Izay ny hevi-dehibe fonosiny jiron'ny paka. Ny rehetra nanomboka ny sabotsy masina tandindo ny vahoaka notarian'ny andry raona noho ny atoandro ary andry afo noho ny alina avy any Egypte ho any amin'ny tany Israely nentina nankalazana ny Ascension na ny niakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra tamin'ity alakamisy ity. Ny pololotra ny setroka avy amin'ny emboka masina nanazava ny pretra fa mariky ny raona nanarona an'i Jesosy Kristy niakatra any an-danitra io izay manambara ny maha eo an'Andriamanitra. Miresaka momba ny lanitra ny fiangonana hoy ny pretra ka amporisihana ny kristianina tsy hanadino ny fijalian'ny olona manodidina azy eto an-tany. Hita sahady teo amin'ireo kristianina tafiditra ao anaty fikambanana masina sy vao mierana asa izany, ny rahina samy nanao fanamiana hahafantarana azy ny rehetra ary manaiky ho iraka. Aza mijanona tsy manao ninina zay dikany ndana miasa fa izy mijanona eto fotsiny. Ny fivavahantsika dia maniraka antsika hiasa, maniraka itsika hitorony vaovao mahafaly. Sy hoe mandositra ny adidintsika andavanandro sika fa maniraka an'ireo apôstôly mandana miasa. Ka inona moa ny asa voalohany? Ny asa voalohany dia ny fitoriana vaovao mahafaly, ny fiainana ny fitiavana sy ny fankatiavana. Ankoatr'izay dia nisy ny fanomezana ny sakramentan'ny batemy ankizy 920. Teo ihany koa ireo nandray ny kominio voalohany ary ireo niverina ato amin'ny fiangonana katolika na ny intégration. Ny fiangonana katolika araka nanarahantsika azy iny dia feno hipika ny fiangonana atao anatiny izany fankalazana ny andro ny akarana izany fa ho an'ny FJKM kosa dia napetraka ho toy ny fotoan-dehibe rehetra amin'ny mafety kristianina azy ny andro ny akarana niarany ombavaka mazava ho azy tamin'ny fitandremana nisy azy ireo ny mpino kristianina nisy tamin'ireo fiangonana no nanokana ny fotoanandroany andraisanareo mpandray ny fanasantombo vaovao toy ny tetsy amin'ny FJKM imeritsy afindra fiderana. Nanatrika izany Riva Ravonarivo sy Stéphane Alphonse. Fotoana atsiarovan'ny mpino kristianina ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra taorian'ny hitsanganany tamin'ny maty ny andro ny akarana rehefa vita ny asany tetỳ an-tany. Mankalaza izany fotoan-dehibe eo anivon'ny fiangonana izany ireo mpino kristianina mba hanamafisana ny finoana sy hanantenana ny andovanany lanitra. Ho an'ny fiangonana kristianina rehetra dia fotoana lehibe sady miavaka amin'ny manokana ny Ascension satria andro ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra, izany hoe Jesosy irery no naneo an'izay mba ho fanamarinana ny teny rehetra izay efa nambarany, mba ho pirofo velona ny fisian'ny lanitra mihitsy izay andrazantsika manomboka eo amin'ny Ascension ilay fahatanteran'ny fanindrahana izay nataon'i Jesosy. Naniraka ny mpianana izy dia ireo mpianatra eo nanangana ny fiangonana dia mpanambara
ny fisian'ny lanitra ny fiainana mandrakizay dia nanomboka eo amin'ny ascension zany no atao hoe manomboka ny andron'ny tompo na andron'ny fiangonana, andro izay hitaizana ny finoana zany sy hitoriana ny filazantsara ny famonjena. Anisan'ireo fiangonana tsy namely ty andro ity andalo fotsiny ihany ny teto amin'ny FJKM Metsy Afindra Fiderana fa nanokatra ny varavarany amin'ny mahandro fivavahana ny andro ny akarana. Ny avaka kosa nefa ny fanompoam-pivavahana amin'ny mahafiton-dehibe azy. Nanamarika ny fotoana ny fanaovana batisa sy ny nandraisana ho mpandray ny fanasan'ny tompo anisy folo mianadahy ireto ao anatin'ny andian'ny fanantenana izay nahavita ny fianarana katekomenina. Raha tsy ahivina dia 70 andro taorian'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izany hoe ny fetin'ny Paska, sy 10 andro alohan'ny nanondrahan'ny fanahy masina sy arovana rehefa Pentecote no ankalazana ny andro ny akarana na ny Ascension. Izay ny tany am-piangonana fa raha maro ny olona nankalaza ny fety sy nanararoatra ny andro tsy fiasana ialana sasatra. Mbola misy kosa ireo tsy maintsy miasa eto andrenivohitra, hôpitaly, tsena, orinasa manamboatra foto-drafitrasa-panjakana, fiara fitateram-bahoaka. Anisan'ny hita ny mpanao gazety ny televiziona malagasy avokoa zany tamin'ity androany ity ary nanaovana fanadihadiana manokana hoentin'ny Sandra Rakoto-Arson sy Aja Razafin'ny Piasa izay fanadihadiana izay. Noho ny fitadiavana, famaliana amin'ny filanimponina ary noho ireo asa tsy maintsy tohizana no antony manosika ny olona hiasa na andro fety azy. Toy ny hôpitalim-panjakana na amin'ny fotoana inona aza dia tsy afaka mikatona. Tsy maintsy misy hatrandro ireo mpitsabo manao andro maso satria tsy mifidy andro ny aretina sy ny loza-tampoka. Ankoatry ny hôpitaly izay enkina amin'ny fiainam-bahoaka dia miantoka ny fivezivezen'ny olona mamonjy raharaha sy asa samihafa ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka. Miasa foana izay na fety zao ary ny tena miasa amin'izao malalaka ny lalaka fa le andavanandro mbota iazy be zao ary mandeha tsy mividy fa miasa foana zay isan'andro fa tsy dia viavana mihitsy ny efa asa dia efa mandeha foana. Fahitanao mpandeha amin'izao andro tsy fiasana izao? Amin'ny tsy fiasana zao aloha vitsivitsy ny olona noho ny andavanandro fa zany malalaka fotsiny lalana dia mety ihany le asa. Raha ny hita ety amin'ny tsena Mahamasina no sy ny manodidina tsy mahasakana ny mivarotra ny andro fety amin'ny fitadiavam-bola. Ny mivarotra foana tsy mitady vola foana. Ny fitadiavana amin'le andavanandro zany ny amin'ny fety zany io mba presque metsena daholo ny olona dia izay no mahatonga hoe mba mivarotra. Tahaka ity magazin iray mivarotra pièce-na moto ity dia toy ny andavanandro miasa foana izy ireo. Miasa foana ny anay zany tsisy hoe miankina amin'ny fanjakana fa nay olon-tsotra dia mivarotra foana na andavanandro ary ny andro sourférié miasa foana zany. Raha mahita fa misy fanamboarana foto-drafitrasa goavana ihany koa amin'izao fotoana izao raha ho an'Antananarivo sy ny manodidina amin'ny resaka fanatsarana ireo fahatondrano sy lakan-drano mitoy ny asa fanamboarana na andro tsy fiasana ary ho tombontsoa iombona ny vahoaka. Izay no anakatonantsika fohifohany izay resaka Ascension izay vadika lafim-baovao afa-tanteraka isika atao anatin'ny vaovao-tsary ny televiziona malagasy ny talata 12 May tamin'ny 9h dia nanatanteraka fisavana ny fohy be toeran'ny Arena Ivandy izay misy ny Hainao Manjery Vivany mpitandro ny filaminana fisavana ny toerana izay ayaina anatanterahana fivoriana mikonikolona fandikan-dalàna araka izao fanazavany ny tony pampanolalàna Rakoto ny aina narindrana valina azy izao. Mariako ety amboloany aloha fa amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7h no heure légale tokony hanaovana ny perquisition. Le perquisition fisavana natao teny dia nanomboka tamin'ny 9 mahery teo, izany hoe ara-dalàna zany ny perquisition natao teny. Misy ny fisavana izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny amphithéâtre ny Arena Ivandy. Tena ara-dalàna izy ireny satria naka mandat de perquisition avy tetỳ aminay tetỳ amin'ny fampanoavana ny mpitandron'ny filaminana voandroso tamin'ny izy ireny. Misy ny ango-baovao izay voaray fa misy réunion
izay fivoriana izay atao ao amin'io amfiteatra eny amin'ny arena Ivandrio fivoriana izay ahina fa misy fikonokononana fandikan-dalàna ka izay no antony ny rosoana tamin'ny fanadiadiana sy ny rosoana tamin'ny perquisition ary ny fanakatonana ilay amfiteatra. Mariana tsara zany fa ny amfiteatra no nakatona fa ny radio sy ny télévision viva dia tsy nakatona koa. Ny fisambolana aloha mbola tsy misy fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'ny mpitandro ny filaminana. Hijanona amin'izay sehatry ny fitsarana izay sika saingy ho any andrenivohitra ny faritra atsimo andrefana ny toliara ny marimarina kokoa fitsarana manetriketrika no nametrahana ny filohan'ny fitsarana mbaratonga voalohany toliara ny alarbilasa teo izay natrendro tompona raikitra any amin'ireo fitsarana amin'ny fiahina fitsarana ambony toliara sy ny manapahefana isatsokajina izay nitariny préfet-ny toliara ary teo ihany koa ireo solo mavambahoaka any amin'ny faritry toliara indrindra ny districtny toliara faharoa solo tena ny ministre ny fitsarana tany antoerana ny secrétaire général ny ministère ny fitsarana hitondra fanavaozana maro eo amin'ny sehatra ny fitsarana ny filohan'ny fitsarana vaovao mba hamerenana ny asin'ny fitsarana sy famerenana ihany koa ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana any antoerana Joassin Ambroise Andianalso John no hitondra ny vaovao. Eto amin'ny lapan'ny fitsarana ambony toliara ametrahana amin'ny toerany ny filohan'ny fitsarana maratonga voalohany. Fonafonana ny atao hoe rabateur sy mpanao kolikoly ary risoriso ka hanamafy ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana fa izay no tena fanavaozana. Io no lahateny sy toky nomeny filohan'ny fitsarana mbaratonga voalohany vaovao eto toliara ndre ny havana vero lalaina joe izay napetraka ny alarobia lasa teo ka fotoam-pitsarana manetriketrika araka ny voalazan'ny lalàna no natao. Eo izay lafa izay indrindra dia afaka mandivony vaty ianareo fa vonina hitondra ny anjara politiko ny fanavaozana fitsarana mbaratonga voalohany eto toliara ny tenako. Anisan'ny voalohany amin'izany ny famerenana ny asin'ny fitsarana sy ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana eto toliara. Amin'ny alalan'ny fametrahana indray ny antom-pisiny voalohany indrindra. Ezana arak'izay zatao ny aleo tena eo amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina sy ny didy izay avoaka satria ny fahaleovan-tena dia safidy aloha mialohan'ny zavatra rehetra fa tsy andrasana omeny. Hosoroana ny fomba rehetra ihany koa ny kolikoly. Entanina arak'izany isika izay mananjara mba tsy hatahotra ny hamonjy ireo borofo vaza fa mifanindrika amin'ny raharaha izay atao satria manana birao avokoa no mpiasa eto amin'ny fitsarana fa tsy misy mijobojoena lalatsara ny ambavahady akory. Ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana ambany fiahian'ny fitsarana ambony eto toliara no nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana teto ka nisy olo tena ny ministry ny fitsarana ny sekretary. Avy any amin'ny faritra atsimo andrefana isika dia hiazo ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iresaka ny sehatry ny fanabeazana satria dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy atao amin'ny CRFRP Antala na ny Centre Régional de Formation et de Recherche Pédagogique ny alarobia 17 Mey ireo mpampianatra misy 7 nahavita fiofanana mpitaindavitra andiany faharoa misalotra ny anarana hoe Vamao izay nanaraka fiofanana nandritra ny rotonda tany antoerana ny délégation nantariny ministre ny fanabeazam-pirenena nanolotra ny taratasy ho marque ny fahavitan'ny fiofanana izay natrehan'izy ireo. Tombo feno Zouralien Calvao Priska ary Brian Judikel soteny télévision malagasy ao Antala no hitondra ny famidinana. Araiky amin'ny roivin-toeram-piofanana amin'ny tendavitra FADEP misy 20 miparitaka magnerana Madagasikara ny eto Antala. Misy 13 ireo mpampianatra avy amin'ny ambaratonga fototra voalohany navita fiofanana tamin'izao andiany faharoa izao. Ankoatra ny fagnamafisana fahalalana amin'ny taranja an-tsekoly dia nimenatra ekif amin'ny fikarakarana ny teknôlôjia ihany koa ireto mpanabe. Na mpianatra io ary eo aza dia ilagna fomba ny ampitana azy amin'ny ankizy vao tegna tantera. Ka ny ankoatran'ilay fiofana
dia nianatra koa ry zareo reo ny fomba fitantanana sekoly afaka nano directeur d'école zareo ndro afagny dia mba tsy sahivy miala viata nisy koa ny fiofanana zay nataony zareo tato ny resaka préscolaire satria ny taranja préscolaire moa tsy zavatra mora fa fagnabeazana no atao fa tsy hoe fampianarana dingana iray manandanja amin'ny fagnatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy fagnamafisana fahaiza-manao ny mpampianatra ny fiofanana toy izao hoy ny ministra ny fagnabeazam-pirenena nandritra ny fanolorana ny taratasy mariky ny fahavitany fiofanana no mafisiny fa saropady ny asan'ny mpanabe ireo ankizy tezatsika ireo avy firenentia dia akinina ianareo ary mino zay fa tsy hojanao mpampianatra fa hiakatra solotra trany ianareo a dia tsika zao hiatrika faradinana hiatrika fotoana tena sarotra sika anentana tsika mba hifametana hifanampy fa mino fahita mifanatra sava dia faradinana tsy misy tobika isehoeto tsy misy fampandroana vamono raha tsy zarizary ny lafin'ny fampianarana hoy kosa ny lehibe ny faritra sava matokisano raha ministra fa zay atao fatra manao zay ezaka tokony ho ataonay amin'ny fampandrosoana ny fatra ary manao laharam-pahamena ny fampianarana atao fatra mba handroso satria io ny anisany indicateur de développement fampianarana atao reny fionana narany fanankalozan-kevitra niarana ramatoa ministra tamin'ny roa mpampianatra dia isan'ny notsidi nandritra ny fandalaovany teto an-tala izao ny CG Ambondro izay tagny hivitrangon-tsekoly maro ilana fanarenana avy any amin'ny faritra sava isika dia ho any amin'ny faritra atsimo atsinanana saingy iresaka vetivety sehatra politika kely tafatsangana ny vangaindrano tokoa ny FFM zay fika manana hitarika ny fanavozana mba hisiny ny fampandrosoana tonga nametraka zany tany antoerana ny mpandrina paritra ny FFM atsimo atsinanana ka efa manomboka ny fametrahana ny rantsana FFM eny anivon'ny commune araka ty famtinana hoentin'ny bout jaune argent so teny télévision malagasy ao vangaindrano ity mazaka ny fitiavatena izay misaka ny asa fampandrosoana ka mila ovainina izany averina amin'ny fandalana ny fihavanana nazakany fakatiavana ho an'ny fiarahamonina malagasy teo aloha raha tiana hisy ny fampandrosoana ka tokony hifanampy ny rehetra raha manampy anareo zay soenareo sy mahavita tanindrazana iarahamanana izy tia dia zay takatry ny tokony ataonay a dia ataonay amin'ny fanampinanareo zay koa sy rereo hoe nareo tonga eo mahavita anazy fa mila mifanampy na dia tonga eo reo amin'ny fitondrana raha tsy voatery hoe reo mahavita anazy fa sika mifanometanana mifakatia mifagnampy zay voampandrosony ty Madagasikara hitarika amin'izany ny ampizoroany FFM tsy ny olana fa ny fasapatena ny rehetra hiova no hampahomby ny fanavaozana entiny fitondram-pazakana mijoro ankehitriny fisian'ny FFM moa zany dia hanatanteraka ny vina fampandrosoana zay matimatesany ny fitondrana ankehitriny fotom-pizoroan'ny FFM iahy kokoa miaraka amin'ny fitondrana ireo madiniky indrindra zany hoe isizo ireo madiniky indrindra ary tondra ny mbola anjara biriky amin'ity fampandrosoana ty Madagasikara zany le fanovana mitondra n'le fanovana ty fanovana zany tsy fanovana hoe tare izy io fa fanovana toesaina manome ohatra anankiray ohatra ny fanavaka vaham-bolokoditra na fanavaka vahanara-pokitra ataoko maizy zany hoe ny malagasy dia iray ihany fa indrindra isika eto Vangaindrano misy an'ity telo troky ty ny troky telo fa isika dia tesaka ray ihany isika tafapetraka eto anivon'ny district ity fikambanana fanilo ny fanavaozana ity na ny FFM ka ny mpandindra anivon'ny faritra nametraka sy nampafantatra ny birao eto anivon'ny district ary efa miroso ihany koa ny fametrahana izany eny anivon'ny commune manomboka eto kosa dia iresaka ny sehatry ny fanatanjahantena isika ny tsipika nety be ny sataratsika izany rehefa avy eo isika iresaka ny fiadinana moara eran-tany ho an'ny baolina kitra izay atao ho an'ny États-Unis Mexique ary
Canada manamarika ny ORTM ity tsipikanety be zay hoetsika amin'ny voalohany ity satria dia adiny samy ekipa avy eto anivon'ny ORTM ny lalao famaranana nandritra ilay fifananana no karakarain'ny GSM na ny fikamanan ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena sy ny ligna lalamanga tompon-daka ny ekipa ndra farala solofiny irina siramasomanana herniaina raika amby folo novalo no nandavony izy ireo any fanirikely sy avitry ny aina rakotoarso mpanao gazety ara-panatanjahantena eto anivon'ny televiziona malagasy zay samy avy eto amin'ny televiziona malagasy ihany koa ireo niatrika famaranana ireo mbola ekipa ny RTM ihany koa no nibata ny lalana fahatelo tamin'ny alalana kotondronanary arylala sy ramazomanana Christian Naitita nanamotsana tamin'ny isa raika amby folo noro ny ekipa avy eo anivon'ny Ultimate Media natao ho an'olondroa na doublette mo ny fifananana tanterahana teny amin'ny bolodrome ny para eny vato ny ara-dalana tamin'ity fifananana ity izay ihany nanatanterahana ihany koa ny andihany voalohany ilay entreprise ihany koa ny ligna lamanga sokajy doublette ihany na olondroa miaraka ka ekipa 8 amby zato be zao no nandray anjara atao anatin'ny fifananana indro arahantsika ny fanampi-panazavana moa araka ilay fanampy hatramin'izay hoe tsy mijanona foana tsika hoe hitantara fa mba milalao koa tsika tsipikanety be zany aloha no tena hoe be ny nangataka be ny lina dia be koa ny nangetaheta dia mifanandrify moa ny tandem ny GSM sy ny ligna nalamanga dia nanatanterahana an'izy ty miantso foana moa izay membre de bureau hoe tongava fa io tsy hoe tsy misy hoe olona mahay be an'io fa le fitaisam-batana ny tena zava-dehibe mariana zao fa misy ankizy tena hoe sambany vao tena hoe manipy kanety be zany fa rehefa manipy eo izy tonga aty amin'ny kianja izy vao mahita hoe ay ohatr' zao ty tsara ty dia zay ny tena hoe mba hiantsona ny rehetra hoe tongava fa sady fitaizana vatana sy fahasalamana foana izy ty ny tena tanjolika moa zany dia ny ampivelatra trany ny tsipikanety be malagasy ary ihany koa mba ampivondrona an'ireo ny von'ny orinasa rehetrarehetra eny satria ny orinasa dia manana ny sport zay ataony avokoa ka anisan'izany no mahatonga ny liga mba ampivelatra ny tsipikanety be anatin'ny orinasa mifanentanana zany ho an'ny any anivon'ny orinasa dia manentana ny liga mba ho avy anareo anatevin-darina aty amin'ny tsipikanety be malagasy eo akoa mifanentanana ho anareo nivon'ny orinasa mba anohanatra ny tsipikanety be malagasy satria ny tsipikanety be ihany no nahazoantsika ny titre mondial betsaka indrindra eo ihany koa misy ihany koa ny mpilalao izay miasa anatin'ny orinasa mahay izy ireny fa saingy kosany noho ny hoe fiainana sy ny any tokantrano dia tsy maintsy asa no safidiny ka eto koa zany lika dia efa manomboka koa mijery tsy moramora an'ireny mpilalao izay anatina orinasa ireny izany amin'iny fa eo amin'ny sehatry ny baolina kitra araky ny efa netiko teo dia firenena efatra no samba ny andray anjara ao anatin'ny fedinina moara eran-tany na ny mondial amin'ny baolina kitra andehany fahatelo amby roapolo izy io izay hanomboka ny raika amby folo jona izao any États-Unis, Meksika ary Canada anisan'izany ny ekipa pirenen'ny Curacao firenena kely tao anatin'ny nosy Caraïbes ary dia eny firy teo amin'ny sehatry ny baolina kitra tamin'izay saingy ekipa nahavita dingana goavana nandritra ny fifantsanana dia hofantaritsika atao anatin'ity fanadihadiana ity mombamomba ity ekipa pirenena ity Canto Ranaivoarson. Curacao sambany ifaninana amin'ny mondial ity firenena kely any amin'ny nosy ny Caraïbes any Amerika Atsimo ity tsy misy afa-tsimponina 5 alina sy 2 tsimonja ao aminy ny loko manga mavo ary fotsy no entiny atsivona fa firenena mizaka tena eo ambany fehiny Royaume Pays-Bas i Curacao raha ny mpanazatra indray dia ilay teratany néerlandais Dick
advocate no mitondra azy. Fa ho an'izao mondial andiany 2020 izao dia tafaraka ao amin'ny vondrona miaraka amin'ny Allemagne, Côte d'Ivoire ary Équateur ikoratrao. Tsivona fa firenena telo akoatra ny koratrao no hiatriky ny mondial amin'ity andiany 2020 izay ho tanterahina any Meksika, Canada ary États-Unis ity. Anisan'izany i Cap Vert, Jordanie ary Ouzbekistan. Izay nentin'ny contre-révolution izay ireo firenena efatra samba no handray anjara ao anatin'izany fiadinana amboara eran-tany ho ansetry ny baolina kitra izay Cap Vert, Curaçao, Jordanie ary Ouzbekistan. Hafa indray na vaovao hafa indray momba ny mondial no hoentin'ny mpanao gazety ny télévision malagasy indrindra ny ara-panatanjahantena rampitso atao anatin'ny vaovao-tsary ny télévision malagasy fa efa any ivelan'izay ihany isika rariny raha ny vaovao raisam-pirenena no anoizantsika ny vaovao-tsary sady amarana ihany koa an'izany vaovao-tsary izany mpiara-miombonantoka fa tsy mpifahavalo ny fototra tamin'io fehezanteny io ny fionana teo amin'ny filohan'ny Chine Jinping sy Donald Trump filoha amerikana tamin'ity androany ity ny resana tamin'izany ny momba ny Taiwan sy ny mety ho fiarah-miasa ara-toekarena eo amin'ny firenena rotonta nalso Randriamasinoro no hitondra ny famidinana. Le dernier déplacement d'un président américain remonte au sien en 2017 lors de son premier mandat. Ny alohany fifampiresana teo amin'ny filoha isany Xi Jinping sy Donald Trump nampitandrina ny filohan'ny Chine fa ho vaky ny ady raha tsy mitandrina ny amin'ny resaka ifanaovana momba ny Taiwan i États-Unis. Raha ny tantara tsy tafatambatra tamin'ny Chine io nosy io tao aoriany ny ady an-trano ny taona 720 ankoatra ny momba ny fitantanana ny Taiwan, ny fampiresahan'ny rotonta ny momba ny fifanarahana ara-paritra ny ady amin'ny Iran sy ny intelligence artificielle. Fotoana hitazonana ny fahamarinan'ny toeran'ireo firenena manana tanjaka ara-toekaren'ireo ity fionambe ity no sady fotoana tsy hampihitatra ny krizy efa misy. Nanambara kosa i Donald Trump fa hiatsara ny fifandraisany eo amin'ny Chine sy États-Unis ary hiarahanana ho avy mamiratra ny firenena rotonta. Fanirin'ny fitondrana Amerikana ny sy ny fifanarahana amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fampiasan'ny Chine vola any États-Unis. Azo lazaina ho mahafapo ny valitenin'ny filohan'ny Chine indrindra ny momba ireo Amerikana mpampiasa vola ao amin'ity firenena ity. Efa nisy ny fifandonana ara-toekarena teo amin'ireo firenena ireo ny taona 2024 izay nisy fiantraikany maniry an-tany. Nisy nefa ny fifanarahana fampitsarana ny disadisa ny volana oktobra lasa teo. A commencer par iny ihany koa no manakatona ny vaovao-tsaritsika tamin'ity androany ity tompoko lasy tompoko vavy raha tsy ahivona ireo FDB nentina tao anatin'izany vaovao-tsary izany dia ny fanehoana fahavonona noho ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny dingan'ny fanavaozana sy ny fidirana amin'ny Repoblika fahadimy izay ataon'ireo firenena afrikana ho an'ny andro fiakarana dia feno hipoka ary samy nanana ny fandaharam-potoanany avokoa ireo fiangonana kristianina rehetra teto Antananarivo tamin'ity andro ity vaovaona rahantsika farany teo dia tsy misy rarao ny eo amin'ny filoha États-Unis sy Chine taorian'ny fionana teo amin'ny rotonta tapitra tanteraka ny vaotsaritsika tompolasa tompoko makasitaka antsika tany atokantrano nanaraka sy nanjo izay vaovao izay hatramin'ny farany akasitrako ihany koa nefa ireo teknisianina mpanao gazety ary pakasary niara-misalahy tamin'ny fanatotosana any vaovao antsary rampitso amin'ny fito sasany ariva dia nanana antsara kotomanana no hitondra no vaontsary ny télévisionna malagasy ny tena mikametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa amintsika rehetra veloma tompoko.